Mahaliana ho anay eto amin'ny Anne Christie Radio ny manolotra ho anareo anio Rainy telo Diampenny Narindra Rabary Joel ireo manome aina ny tantara Dali Lucien Douda Michela Liva Lyrika Faly Yardina Lalisson Priska ary Mamy mandrindra sy manatontosa Oliva Soa Rakotonirina mandray sy manambatra ny feo Danielson Rambelo Mazavy tena manao tsinitsinina amin'ny fampianarako mihitsy ianao ry velo a toy ny zanako anie nandraisako anao kanefa dia izao ve no ataonao izao tsy fantatrao fa raha tsy nisy ahy ianao nge tsy velo le ny alaheloko andreninao no tezako anao toy ny zanako ary dia vokatsy ny fitezako anao no minampihety voninahitra toy izao lasa tsy mpiandraikitra ny tanàna toy ny hatramin'izao satria tsy neteny lehibe ny tazomana zaza manoto vitana ndreninao koa nanaisina atao takalotsorona ary izay mihitsy ny natongatsinana safidy tamin'ny fotoanandrony andrehitriny anefa dia ianao iantrana indray ty no be siesi zay rety ianao ary mbola mahasamandika fitsipika koa tsy misy azoko atao anampinanao tsondry velo a vitana dediko fona aminao ary nentora zafy raha nandiso fanantenananao a nefa dia tsoroko aminao ry nentoa fa tsy nanenenako velively mihitsy ny zavatra nataoko tsy ho levina mandrakizay ny afy ny fitiavako ary isorako ny ao ambony aza nanome azy anjara fifaliako na dia tao anatin'ny fotoana vitsy monja azy izany dia isorako ilay nahary izany rehetrarehetra izany ry nentoa eny ekeko izay anjara sy lahatra ny fiainako satria sitrapoko izao ary ny faniriako a dia mba hiova ho any amin'ny tsara ny ety tanànantsika ity mba hisy olona sahijoro anarina ny fahalavona sy ny ratsy rehetra nisy teto hatramin'izay fa ampy izay fa kalatsely ty ve maninona mihitsy mbola mahasamby teny tomasitra ianao fa zava-dratsy no ataonay za no mahavita amin'ny aino izay rediredinao eto fa raha any ampiandraikitra lehibe ianao no manao an'izao dia aza manatena hita masoandro posaka intsony ka marina ny nambarako taminao ry nentoa dia sahanareo mandatsakena noho ny fitiavana nefa fa amin'ny ao ambony eny eny ainy tsy fantatry loatra ry nentoa hoe izy izany Andriamanitra izany fa kosa manana finoana fa avy amin'ny zavatra rehetra ary tena maniry mafy mba hafantatra an'izany Andriamanitra izany ary mino a fa tsy misy idirany amin'ny ovongam-bato lazainareo fa Andriamanitra io izany tena Andriamanitra andrenanahary izany oje fa mba poziny inona loatra no men'ilay mpanompondrazam-bazaha iny ianao ry velo a dia sahanao no manivaiva ny Andriamanitra ny vavahasy izay sy ny tompositsy ato izay vitanao no mandity lalàna sy fitsipika dia mbola zany fitiavana izany foana ve no asesinao eto so adininao fa raha tsy misy an'io fitiavana tomponao io a mbola tsy tokony ho faty ianao raha mpisy ranomarina mety hanana fiainana tsaratsara kokoa noho izao ianao ranomarina saindrindrisy tsy afaka hiverin-dalana tsony sitsy diso izany ry nentoa an'Andriamanitra ny aina ary tsy za na ianao na ny mpiandraikitra ny mamaritra ny ampitsontsika fitiavan-tena sy voninahitra ny mameno ny fiainanareo ary tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao an-tampoloana dia kely akory azy ary raha tsy maintsy hijinja ny vokatra izay nafafiko aho dia ampahafantariko anareo fa efa vonona amin'izany ara-matoa dia ahita raharaha amin'ny vavanao io ianao zany ry velo dia tsy maintsy hifarana raha-pitso tokoa moa izany ty fahasambarana keliko ndre ity menaky ny haiko tsy manatsiny akory nefa voateroko ambody tsy vidiny vokatry ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-boninahitra ny sasany tsy hay aza mona mba hahita izay anjara masoandro ny akory izy na tsy ka lalana efa nidiaviny tika tsy maintsy izorana ora folo tokoa moa sisa dia vitatreo ny tantarako
dia tena zao tokoa ve ny lahatra ho aho ary maninona moa ara mba mivavaka mazany feno manana no miteny amiko hoe mamaolana izao Andriamanina izao ary mpamonjy amin'ny andro fahoriana mba misy tadidi-piany eny ireny fomba fiteniny sy fomba fivavahany ireny tena mety mihitsy izany ka tena aleo hivavaka Andriamanitro na tsy dia mahafantatra anao loatra aza dia tena mino kosa fa misy ianao ary mandray izao fitarainako izao tsy miafina aminao Andriamanitro izao fahoriako izao indrindra ny amin'ity menaky ny haiko ity raha sitrakao mba homeo azy ny anjara masoandro izay mety tsy hositrahako tsony tsy mba nananisan'iza hitarainana tsony aho ianao sisa antenaiko fantatro Andriamanitra fa tsinotsinona fa raha mba sitrakao dia izany mba faniriko amen. Velo velo ao ihany venao e velo dre fa tsy feno manana vesa miantso sy misika izany velo tena izy mihitsy izany andraso hoe hotsiriako etsy ambaravarankely etsy aloha ho avy e kay ary fananinona tampoka teo ary ty za kay misy mamaly be ao amin'ny lamoziko ao aleo aloha ezaka kely ikisaketsy ieno an'izay lasainy feno manana velo or velo fa inona ihany koa ary nataon'iny ao e marina raha tsy trasitra mpiambiny ny tanany eto any raha izao ary amin'izay toa dia vao maika ampitombo ny loza eto fa inona aza nataon'iny ao nefa nge ohatran'ny reko izy ohatran'ny namaly teo e tena tsy androko izao mba tena ianika tamboho kely eto mihitsy dia manaraka ny sisisisiny indrindrina iny sao dia sanatria misy mahazo azy aoko zay mihitsy zay velo velo fa inona ny ataonao ato hoe torevaka amin'ny tany fotsiny ianao tonga tia ny fotoana ny andrasantsika feno manana ho teraka angamba tena satroko tokoa nahita malaky ty menaky ny atsika ty velo fa kosa tsy eto amin'ity toeranyity ngamba no eritreretako ahitako azy feno manana tsy afaka nakeza tsony tsy vitako tsoa fe volatsaka ty zazy ty ka mihitsy loha nazalatsaka na andeha ho any ary aho hoe aza maneny ianao sady ny andro efa alina efa voamako tokoa ny rehetra raha afako andao andeha fa mbola manam-potoana amin'izany isika andao andeha feno manana averiko aminao ihany fe volatsaka ny eo aty zazy ty amin'ny fomba ahoana tsony andehanako amin'izao velo mba mezaka kely ianao aloha tsy vita ataovy izay faraherinao aloha andehanantsika hiala eto fantatro fa raha mbola hijany eto any antsika dia raha latsaka eto io zazy io dia aheny feo anjaza mitomany ny manodidina avy hatrany dia amonana io zazy io fa andao re andeha fa inona ary ty eo asa
efa mila tsy ho tafajorontsony etsaronao bataiko rovelo tiantotsika izotra moramora anaraka ny ry zorom-pefri any mba tsy tratra mpiambina ny tanàntsika satria raha mandeha manaraka nyty lalakely avaratanàntytsika dia tratra fa ahoanao bataiko agnaikainy anandao feno manana tena tsy zakako tsony ty miaritra kely londry volatsaka ho aty zazy ty marary amafo valako lasa manongy ianao tonga antsony tsy tonga rehefa izay tokony alehantsika tsony fa zao aleontsika mitady toerana takotakona fotsiny aloha dia indrasana ho teraka rehefa teraka somatsara dia aveontsika telo mianaka mizotra mandeha amin'izay tianao ale velo efa miteny aminao fa vantany vao mareo feon'ny zaza ireo ange ny olona atao tanana dia isahotaky ka vetrany dia amonanao sy ny zanatsika raha mahakasika ny tenako manokana aloha dia tsy manana fahefanamiko izy ireo saingy tsy zaka kosa ny andatsahana ny hay ny olo tiako sy ny zanako eo masoko aleoko maty alohan'ny fotoana to izay izany ny zava-misy ene maro izany tenao izany nefa oka aza mitaraina be anao marary ene ho asa moramora ho eny are rehefa izaka hiaritra arak'izay zakako aloha amin'izay mba mety ho lasa lavidavitra ihantsika vao maka toerana fa inony zany zavatra mitobotoboka be zany ry zalahy zavatra mitoboka tena mila mailontsika sao tafampiritsakeo le kala velo iny tsy zany mantsy fa raha matoa be fa 14 mihitsy fa mila matotra tsara tsika miambina n'iny kala vavy iny ary voninahitra ho antsika mpiambina talata neny mahafetsarana izy iny izy iny mantsy fetsy be zay ary na ohatry ny ahoana koa rangana ohatry ny ahoana afetsen'iny eo dia zao ihany razana ny tsy maintsy etsona n'iny sisa raha mbola zakony za maheba ny etsona ary tsy afaka ho aiza tsony iny amin'ity ho tafady be nataony ty ela tiako lesidedaka tsy aiza fa dia inona loatra marina litiry maheba ny tena ho tafady vitan'iny vehivavy iny dia faratra ny amin'ny fampiakarana ny raharaha eo anatrehan'ny mpendraikitra mihitsy ary hatramin'sy aza dia tena mankahalazy azy tanteraka ary tena maniry fatratra ny afatesa mihitsy io le tsisy resa be hoe ahoan'izany rehefa tsy manaraka amin'ny fitsipika eto tanàna dia zao ny vokany azolahy ty velovelonareo ty tsy vitany tsy nakatony lehibe ihany fa fananinona zao efa misy fomban-drazana tsy azo tikainy eto mbola atao ihany le hoe dia ny manoro-pitiavana tsy araka mifankataovan'ny mpendraikitsy bo mila mahazotsotrany zany zay raha marina dia avy amin'ny mpendraikitra ihany no tokony ho vady no an'ny tsirairay raha ny fomban-drazana ay marina zay tsy hita zay naharatsy azy sady zao letsy raha olona teto tanàna io rabany teto tanàna ihany tsy dia nampaninona ay ho vahiny zany raha azoko tsara olona vany evela mihitsy le izy zay tena mamadika amin'ny finoana sy ny fivavahantsika re razako mandrava herika avy hatrany dia fa tanteraka zany ary na ihany koa afakala velo mody misalobina lamba be iny ny fanaony ka efa be voka andrekako eo zavatoza tanteraka angely ty zany manoto vitana lity reny na ny reniny na ny zanany tsy eken'ny zana aritsika zany sady tsy eketsika koa marina to anako mihitsy ny hevitra indra ary zaho ny alaheliko manaraka koa dia tsoriko amlahy elave mola izy dia anafianana an'izany efa mba nandamindamindresaka ihany atany amin'ny mpendraikitra tany natao mifanaritra natao ry natao tsy dia efa mba nahazoazo aina fa fatapata n'le tiany atongavana
ohatr'izay mba vadika izy zany azolahy nefa tsy aiza tsony amola sy ny ahita tovavy tahaka an'iny atao tanàna etoatra ny tsy de makaiza daholo le vehivavy rehetrarehetra eto zay aloha de marina tokoa e ny olona nahaka ny evelany la manotafady azolahy le izy azoko tsara de efa ny olona mifoko hoe efa zao rehefa tsy anahy iny rehefa tsy zakiko iny rehefa tsy vadiko iny a de tsy anizaniza koa zany raso aloha eno lisa ve zany inona ty ohatra misy olona mandeha ao ambadika eo zany andao aloha jereny andao aloha jerena manodidina fa ohatra tsy mampandrimandry lohana mihitsy zany inona ary zany raso aloha sao de misy mahakôly ty velo andao aloha jerena zao ny atao nareo lahy rery amin'ny sisindrery mijery ny avatsy ambadika atsy de zany ijery atao ambadika ato aleo anao rasefo mijanony eo aloha de mijery manodidina fa sao de variny eo daholo kory zalahy ok mety zany ka zay oay inona io tena misokatra varavarakely mivelo aza miteniteny foana oay re raza ko tena tafaboritsaka ny anareo aleo ilazana ny rehetra fa tafatsoky ala ary mino fa tena mbola tsy lasa lavitra fa aleo lazana ny lehibe reny zalahy ireo apitany tambary reo aza melany enzeo tranatsiky reny ikeo toa ndana anao mampilaza ny ramatobe de miasa isaky zay manenjika any reny ndao aza melany reo ao ndao tena reny anao fa nisy vitsika ary velo efa hita ntsika fa mila fetsifetsitsika e mino fa efa voadidiny reny mihitsy ny lalana tokony isoratsika fa aleo mitady toerana azo antoko tsika eto manodidina eto am'izay aotsika miandry ny velo feno manana ahoana aza tidinao fa efa mativa olonatsaka ny eo aty zazy ty efa fantako zany eny mety aloha zay teninao zay aleo hitady toerantsika fa aiza ho aiza mitikirihatra alo ty nefa ny mety ahitatsika an'izany aiza ho antsika ny andeha tsy haiko fa matoky an'andriamanitra foantsika e ary matoky amin'ny lalana zay tondrany atsika andriamanitra inoko tsy mbola nanary azany mihitsy tamin'ny azosarotra natrehako ry velo ary ianao io koa mba menara matoky azy io any ianao ry misy zo kely sady azo sitriana izy zany eny tokoa ary tsy eritreritra ny ao mihitsy reny satria misy ranobe io de samy apita amin'io zareo sady raha mitomany ny zaza de mety tsy enkoratran'io ranobe mikorina io mizora manaraka fotsiny ianao hoe aty am'izay alehako ny alehanao de aza volotra ny tanako sao de misy lavaka no any ndre ty sanako kely tsy manatsiny ty de tedavindreny olona tsy mahataotody reny hovonoana raha ny haiko no atao hosorona mba hivelomanao somba ny haiko de keko zany ary vonina fa mino fa matoa ianao velona somatsara na de reny aza ny lalana ny zorantsika de mbola famindram-pon'ilay ao ambony zao ary ono ary feno manana ahoana ry velo mba azonao azavaina amiko tsara feny mombamomba n'ilay andriamanitra ao lay andriamanitra tontonononao foana sy vavahanao io raha mandinika mantsy sady miezaka mampitahan'ilay andriamanitra ao amin'ny andriamanitray de tena mametra-panontaniana hoe lay andriamanitray ve tena mahavita n'izao zavatra rehetra izao
dia hainy koa hoe manome aina satria hatramin'izay nivavahako tamin'io izay dia tsy mbola nahita voka-tsoa tanteraka tamin'ny fiainako mihitsy aho. Raha tsy za zao niaraka aminao zao ry fenomanana, ary teo no natsapako hoe ay tena misy Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Marina izany volazanao izany ry velo fa zao oka aloha azava tsara tsy mandeha amin'ny fahitantsika fa amin'ny finoana ka hoe tsy nahita voka mivaingana tany ianao dia hitady hafa indray. Misy Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy Kristy, sady ray izy no zanaka ary indrindraindrindra fanahy masina. Tany ambolohan'ny tany dia izy nahary an'izao rehetra zao, ny olombelona, ny zavaboary rehetra eo aminy, ny vato, ny hazo izay hivavahana io aza dia aza riry ihany, ary ny fahefana rehetra tia tany ka hatrany an-danitra ihany koa dia mbola aza riry ihany izany. Ny fahafatesana azy rangery velo dia faresiny novonjeny tamin'izany sika tamin'ny alalan'ny rany nomeny ny zanan'ilay tokana maty ary efa natsangana ho fanavotana antsika indray. Ka tena raha mandinika an'izany rehetrarehetra izany dia mifangaro be amiko izany ry fenomanana ka. Be ahoana moa ka tsy azoko hoe ozy izy ianao hoe naharesy ny fahafatesana izy noho ny fanavotana antsika, dia hoy aho hoe fa maninona sika no avotana? Mpanototsika ry velo ary izy irery ihany no Andriamanitra tokony hivavahana, ka raha misy ataontsika maka ny toerany dia efa fahotana izany. Marobe ny karazana fahotana, ny mandainga, ny mangalatra, ny mamono olona, ary sy ampitonany fotsiny izany fa mbola maro tsy voatanisa. Rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy dia velona indray, ary isika koa raha mino azy dia tsy makatony didiny izany dia ho mpandova azy koa. Tsarovo ry velo fa mbola misy fiainana aorinan'izao iainantsika izao dia ny paradisa izay omeny antsika raha mino azy ho tovy sy mpamonjy ny fiainantsika isika. Ay ve misy an'izany zavatra rehetra izany? Ka raha azoko tsara ne izany dia mpanota daholo zasin'indray tanàna rehetra. Andray tena menatra anao atsy Jesosy aho. Aza jerena ny androny tsy fahalalako fa tena mpanota. Nefa ankehitriny kosa manana fanantenana indray aho satria efa misy mpanavitra. Fa ny mampalahelo anazy ao ry fenomanana dia ay tena mbola miainao anatin'ny fahotana sy ny aisina ny vahoaka ao an-tanànako raha izany. Dia amin'ny fomba ahoana izany ahafahako manambara amin'izy ireo satria raha tsy mahafantatra toa ako ne izy ireo dia ho very. Nefa eny mety tsy ho anjarako ngambany ianao an'izany azy izany. Nefa kosa raha ny faniriako dia ity zanantsika ity no mba hitondra fahazavana ho an'io tanàna io, ampahiratra ny maso ny vahoaka rehetra ao. Tsy lasa lavitra eto izany reny zalahy. Atao tsava ao daholo ny kizy rehetrarehetra. Ary rehefa famponareo dia izao tonga dia dorana ny ala. Aizy reny tsy botreo hoe to dia dorana, tsy maintsy misitrika ny hoany reny. Ohatray tena mirehatra avokoa nge manodidina ry velo dia amin'ny fomba ahoana ny ahafahantsika amin'ny voakato. Aleo mihitsy aloha dia hijery lalana izany afo dia ahoana izany ny voanato. Tena tsy misy hevitra tsony ity ry velo fa tsy maintsy mananika n'ity vatovato ity tsika dia any ambony andray mahita ny toy. Fenomanana ahoana? Tsy mananaina be ianianana intsony aho. Ny raha mandeha amiko ity mbola tsy mety mijanona. Sahirana ihany ne hanandatsaka an'io zazy io ny haiko koa mihereraka. Ahoana izany ty? Tena tsy tody antsony arahafako.
fa saona andeha ataotsika hoentony zazakely anaraka anao avoty izy fa fotoana izao mba hito ty hoe izy mba homeo aho hoe izy ho jereko farany avy eo fihinako izany sanako izany tsy ekeko izany velo a tsy ekeko nijanonao rery ato izany efa mafy tamiko ny saika tsy hahitanareo mianaka ve dia mbola ajaniko ato indray ianao tsy manaiky an'izany aka tsy havelako rereto ianao tya namozako ny haiko ary vonina iady atsika telo mianaka ary velo a avelo ho avelo zareo fa manan'Andriamanitra mpiaro ahy feno manana tsy fotoana anaovanao ezaka be amin'ny momba ntsony izao ka tsy hanaiky an'izany aho a enoya ny fotoana kely ananantsika ento hanafotana ny menaky ny atsika velo a dia izao tsara izy feno manana ento manaraka anao fantatro fa tsy manana fotoana be dia be tsony a dia izao a mahery ny atao anarany mahery ie ilay mahery n'Andriamanitra anovany tantarany ity tanànako ity izay ny afatro sy faniriako ary misotra anao ary feno manana nanome anjara fifaliana ho aho na dia manapetra tokoa ary ny fotoana nampafantaranao any lalan'ny fahamarinana dia ao amin'ny Kristy Jesosy mino fa efa azoko ny famonjena zao tia izy raiso amin'izay hoento amin'izay ny saonantsika zao moko tratotrako ihany ianao tiry velo na dia nieritrerity tsoka aza tratotrana ihany ianao afaka ninny eo tsony anefa ary inony ty mampitorevaka anao takizao ohatra ary to feno rano manodidina tsy nampahamisavy anao ty zava-miseho ty ary ono a aizy ty le zaza manoto vitanatakanao iny zao ary manarak'izany aizy ty lelelany dedadedafana sy ny zesy tiavany eran'ny tanàna aizy le andefa mandronao zao to tsy tonga navitra anao kory izy angamotsy hoe mahay zava mahagaga indray ty razam-baza ivavahany tsy zany moa izy io ka zany efa nitenenao ry velo tsy nalaonao ve za sao izy zao nahita tsaratsara sy metimety any an-taninarivo any atakalony ianao dia eo ianao vita tsy rarahanao izay mahazo ahy ary aza manany amiko ianao fa efa azoko ny famonjena fa nenareo kosa mba aiza teny mbola misy fotoana reo miverenonareo amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izany tena very eny eo anareo very eno a vadikondany raha matoty verony zany olo le reto a verony tsika very ianao nga eto tanànanay zay ko verinao ahoana zay mivery zay eto amin'ny tanànanay ny sainao no efa tsy mipetraka amin'ny loniny sy efa very ary iza ndray ty olona resahanao ty Kristy iza ndray zao zany Kristy Jesosy razam-baza sakaiza manodinao vaovao indray nga zany ary zay lazainao ao zay tantarainao ao tsy rarahanay ary tsy tiana ho fantatra akory manana ny zanaharinay sy ny Andriamanitra efa ny tomponay sy ny razanay zay tsy ala amin'izany tsisy ampafantarinao zay Jesosynao antsony eo ary aza manabe resaka sy manabe tarefo nde zoro ny lalana vao mitaditady itsoka eo indray
tonga de riatako amin'ity kobay ity ianao. Mivoata olo re olona fatratsy tia tsy atao anao velo tsy manaiky ny fampianarana ianao tsy nety nianatra ianao zao no tenao dia zakao tena misy ray aman-dreny mahafoy zanaka tokoa Fernento dia zahanao tokoa ve namelana amin'izao Nentoa ty le vehivavy nanoto vitanatsika re olona io izy io nataona toy miaza lambo mihitsy ary tsy namelana raha tsy tratranay ary rehefa avy mifandinika tamin'ny mpiandraikitra ny tanànatsika eto dia tapaka fa tena mitondra loza ho atsika ny fisiny io vehivavy io raha maromaro ny ohatrotony tena lasa ohatra ratsy ho an'ny zanatsika mety akatoray aman-dreny tsongeny zanakitsika tena marina ataotsika ohatra sianatra amin'ny fanaovantsika nio androany dia tsy maintsy hiditra amin'ny fanalana ratsy ny tanàntsika raha misy teninao farany dia fotoan'izao ry velo rehefa tsy misy moa dia iroso amin'ny raha razahay tsy nitsinona manatrika anareo eto olombelona takanareo vehivavy takanareo mba manam-pitiavana takanareo kanefa dia izao mahazo aho tsy maninona fa ekeko raha izao ny lahatra aho ary faly azafa olombovonjy aho manana an' Jesosy Kristy ho fialofako aho ary manana azy mampanantena fiainana hafa mihitsy nareo manatrika eto kosa mba sainy anse atao mba heverina alehanareo ratra izay rehefa tsy hoe tia tsony nareo mba hevery izay efaranareo mbola tsy tara mbola misy famonjena tolony raha manaiky azy ho tompo sy mpamonjy azy aka zay tsy mihainao an'izany tsy mila be resaka eo tsony velo tonga dia zay tsy mila n'izany Jesosy zany ty tanàny ity tsy mila n'izany reo olo reo zay vitany aminao eritaona sy tapan'izao tsy nandrenesako vaovao momba ny tantara seta ny tena koa moa variana amin'ny asa fivelomana dia adiny izany rehetra izany kanefa alohan'ny andehanako aka amin'ny velotany Besy lazaina dia nampananteny azy fa hitondra azy ireo any an-trano ary rehefa izay dia andefindra any amin'ny trano any an-drenivohitra izahay tsy araka izany nefa ny zavanseho besaka ny son'ny raisiko tamin'iny olona iny kanefa tsy neritreritra ny ampandrisy hitsitika azy akory tapako ny hevitra fa na inona loza mety anjoa dia vonina nandeha ho any amin'izareo aloha misy aloha ny alamilamina kely retany reto dia tsy maintsy makano mihitsy izay sy mahery kely efa misotra tsara ho any an-tanana kosa ny fiary zany taona sy tapany tokoa ty ny taona nandaozako anao ry tantara seta tsy maintsy ny safidy an'izay lalan'izay satria tandindinindosy ty zazy ty raha nijanona tany izay mianaka ny tena marina kosa ty ampisy olana amin'ny tantara seta ny tena marina satria fantatra raha zafy tsara ny toerana misy ary tsy maintsy hitady hevitra izy ireo amonona n'ity zazy ty toy izany koa ny tsy nahitako amin'ny very malalako tsy fantatro raha mbola velona izy na tsy eny telo ny zanaka kelinay ity koa ny fahatsiarovana anankiray izay tsy ho fatina velan'ireo tsy matahotr'Andriamanitra tao atinana amin'ny Besy lazaina efa hita zasany zazakely vonina anatanteraka nofinofinao ry velo
ary raha mbola ekoda daraseta dia ho tsara taiza sy oliana tanteraka amin'ny fivavahany mahirikely. Dry ary ohatry ny tapaka isatra nge ty fiary ty zany ary oka ary mba samotony dolo tsika fa ezaka tsy hanamorona ny riantsana be re ahy. tena tsy andro kosa aloha so sy atongavana any an-trano ilasana nyity vavaobe ty any dadabe. Akory so ny havaliny raha mandre an'izao fa nireny tokoa mantsy mba lasa lavitra amin'ny fianarana. Ankehitriny tena manana fahafahana ny mba hanohy an'izany. Oay, sady efa ty akaiky ty ny trano marina. Loloha atsony dadabe. Dadabe a! Dadabe ô! Fahaizako ary dadabe. Dadabe a! Fangary tsy atatrano iny. Ohatrany tena tsisy mamaly mihitsy. Aleo aloha tsy irenany atsimotrano. Dadabe, fa iny ty ataonao ty? Avela andro mahery mba makamaka aina kely atao fa ohatra ny tsapako trovandrovany zany ohatra ny manavinavy se ka ianao ngery dadabe efa tenengo foana amin'ny miasa mafy be io e. Efa tenengo foana ianao tsy asa mafy any an-tsaha. Efa lehibe nge ianao ry dadabe e. Nefa dia mbola manao an'izao ihany ianao sarotra tenenina kosa ianao dadabe a. Taona moa leroa. Andatsika aloha dia an-trano e. Sady misy vaovao mafaly be tena ho lazaiko anao ty. Zany ay ndao ary. Tongotsika ty ary ka ento am'izay ary zato vaovao mafaly lazay se. Tsy zany dadabe fa zao mpianatra misa telo io zay no mpianatra mendrika indrindra voasokajy ho anisan'ireo nazo vatsim-pianarana ao any Andrenivohitra. Ary dia anisan'izany ny tenako ry dadabe. Ny saram-pianarana, ny trano ipetrahana sy ny fiainana rehetra any dia toan'ilay fikambanana miara-miasa amin'ny ao am-pianaranay. Tsy midoka tena akory dadabe fa mendrika ho ato koa zany satria tena mainga zary dadabe ary tena niezaka mihitsy ary tena mendrika ho azy zany. Sady raha fahafahana nanantsika nge dadabe tena tsy afaka nanao fianaraka mihitsy raha marimarina kokoa. Zany lo dia marina leroa. Nefa ankehitriny tena afaka manatanteraka nofinofiko mihitsy ary dia ahoana ny hevitra dadabe ary miandry ny hevitra ange zahay. Vaovao mahafaly tokoa aloha zany ambarany se amiko zandry mahery ka dia mirary soa mitsodrano mba atodisoa amatsaratra amin'ny faran'izay irin'ny fonse tokoa anesy kanefa na dia izany aza dia aza donona mihitsy ny mivavaka apetrao amin'ny tompo mandrakariva ny fiainana. Eny aza manany ampoka ianao dadabe tsy manadino fampianaranao sy ny anatra tolotra ho amihitsy ary tsy manadino fivavahana zany koa. Fantatra nge dadabe fa ny fahasoavan'Andriamanitra tena nato izao ay. Eny leroa, marina dia marina tokoa zany fa ono ahoana sy ahoana tokoa moa zany no atanterahany zany ary roviny se ty no mikasa nainga. Tsy hoe mbola hoe tena hipetraka any kosa nge zahay kosa fa fizivizy tana hikarakara ny taritasy rehetra aloha. Eny ara fa te mahafitasoana ka misaotra dadabe. Za moa ho aiza fa dia eto tanàna ihany raha misy zavatra azoko anampiana an'izay dia eto ihany ary sery mahery misaotra indrindra dadabe. Za nge tena faly mihitsy manana anao dadabe ary dia misaotra indrindra fa tena ampy sy feno fikarakarana ho ahatra amin'izay. Soarana ny tompo ry sia ary tena fitsapako
tena ray tsara indrindra meny Jehovah ianao ary tena isorako aza manokana tamin'ny zava-tsominy a dia ny fisianao teo amin'ny fiainako ohatra maloka be tampoka teo ny endriko tatabe mety malahelo avy izy sa hoe inona ny tena antony mety hoe ilay za tsy ara-onina aminy ve no mahatonga azy manao azy arona ry tatabe eny anaka ary maninona ho ianao nitao nangina be tampoka teo fantatra fa malahelo andray zao ianao aza matahotra fa isaky ny herinandro dia tsy maintsy midina makaty mitsidika anao aty aza manana dia kely kory ary ny amboko ianao ry mahery ny fianaranao fotsiny atao tsara fa na dia izany aza ohatra misy zavatra somary mampalahelo ahako ihany le roa dia tsy ninona kory fa mahatsiaro ilay zanako ao ile taizako raha ny marimarina kokoa rery mahery mety mahatsara irery marina angamy tadabe losako raha ny fitantarany amatsy dia maro loatra ny sidra efa nilalohany atao hoe tratra loza-pifamoivozana no vadiny sy ny zanany mianadary maty teny io ary tao hoe nanana nyzany taizan'izany koa izy nefa dia 20 taona teo eo no ohatrany tsy miverenany taty intsony iny mampalahelo loatra izy nefa nge dia tsy maintsy hitady izay mahasoangy ahy mila mianatra sy mizaka mafy mba ahafahany velona tsara ny fiainanay mafy ampika ny ambelanao reherery ry tatabe kanefa tsy manatsafidy loatra mivavaka ao anao ny azoko atao fa hoana ry tatabe zay ry mahery fa inona loatra moa zany ry tatabe ny tena nahatonga nyzany zanako aza mbola tsy miverina ihany hatramin'izao tantara lava be raha ho tantaraina ny amin'izany anaka fa raha fitinina dia zao rehefa nanampitiavana tamin'izay tovavy izay le zanako ka nambarany tamiko fa tena vonina ny anao ny dingana sy akalay tovavy izy tamin'ny fotoanandro zany izy io anefa dia avy eo amin'le tanàna kely ray izay raha lazan'ny olona amin'io tanàna io aloha dia manana ny fombany sy ny fitsipy-fiainana izay tena entitra tokoa ny olao ka rehefa tonga tany amin'io tanàna io izay sy le zanako ohatra saka ratsy nahazo anaiko no fa nisina ry tatabe tsy neken'ireo olon-dehibe izay ny fampiresahanay ny iarahan'izy roa zany satria ho no fady ny miaraka amin'ny olona tsy mitovy finoana zahay kristianina raha teo ka lazainy zareo fa manimbazimba ny finoany sy ny fomba nony ary zareo moa dia manana ny fomba izay fombarako tiary aloha fa entitra dia entitra tokoa ary tsy azo ny dikaina mihitsy zany na dia niezaka ny nandresy lahatra ihany ary izay tamin'izany dia indrisy fa tsy nekeny zareo hatramin'ny farany akanay an'ilay tovavy ho vadin'ilay zanako ndray andro izay dia nanapa-kevika izy fa ninoninona anjo ninoninona hitranga dia andeha hifindrany andrenivohitra zahay ny andro izay niverenany kanefa mandraka ankehitriny dia mbola sy tonga foana izy manamafy any nahitany zareo loza tamin'izany ka zay no nahatonga ny onona tsy satry
ary tena enjana koa izany ry dadabe a. taona moa leroa. Eny fa za aloha mino a fa mbola iverina eto izy ny ray androany. Engane anaka. Mino dadabe ana fa tsy maintsy ho avy izy ka. Ary tena lehibe tokoa le sekoly aty a. Aiza ho aiza amin'izao ny anarana fahiny. Sady be mpianatra be tsy fankahitana. Ny tena koa moa ty tsy mba mahafantatra olona tiako. Iny rehefa mandeha moa fotoana tsy ahita namana iny ihany. Raha izao fahitako ny ankizy aty izao koa no tena somary pôzipôzy le olona manan-katao daholy. Aleo aloha andeha fianarany. Hitady fahaizana koa ny le aty fa tsy ampidiran'izany. Boatra. Mialatsinky fa voadonaka ianao mbady misily. Varina be nijery ny endrika ty trano ty koa dia tena voadonaka ianao fa tena azafady. Tsy maninona re a fa tokony mba ampianao fotsiny hanangona an'ireto taratasiko reto. Fa pika ianao ka an'izangy ny nandonanao e. Atsaran'izay tovavy re zao sady sarikirity izy. Mbola tsikitsiky ihany nasehony ihany anoloana ny tia nataoko. Efa adona be ohatran'ny ireny netana miparitaka. Zaho koa tia dia miretirety any amin'ny zavatra fandray mahalasa ny saiko fa tsy any amin'ny fanampiako azy akory. Reto ary ny taratasinao e. Dia mbola tena mamerina fialan-tsiny hatrany fa tena tsy hitako e. Ianao koa efa hoe tsy misy tsiny fa ono ary se. Efa mpianatra tato hatramin'izay nga ianao? Za mantsy mpianatra vaovao dia saika hanatitra an'ireto dosie akoreto any amin'ny birao anefa tsy hitako akory raha misy ny birao. Za aloha tsy mpianatra tato e fa mbola mpianatra vaovao. Mbola mitovy izany tsy. Eny fa andao atoroka anao aloha ny birao e. Tsy aloha kely tsy misy azy. Fa milo an'izany aloha dia mahery ny anarako e. Ny akoho sahala dia fa ny mahafantatra anao no mahery a. Fa ny mahafantatra ny sahala. Ary raha tsy madiso mialatsiny aloha ohatra nisy maro bebe fanontaniana kely izany fa tsy maninona re a. Raha tsy madiso inona moa izany ny sampam-pianarana arahanao ato azafady? Sao mba tafiaraka ihany mantsika ko. Tsy maninona re a. Paramède no ataoko ato. Marina hoe? Fa ny anao ino? Tena ohatr'izay koa ny ataoko ka za koa manao paramède. Inona moa izany fa dia tafiaraka ato izany tsika ko. Eno a. Otry ary inao aza ato malasa sainanao ry mahery a. Hatramin'izay nahatongavantsika teto izao a tsy niteny mihitsy ianao fa mangingina be. Isan'andro nefa maresaka be ohatran'inona. Fa ahoana? Misy olana anga ianao? Lazao hoe raha mamary mahery a. Tsy hoe lasa saina makaiza loatra re za fa somary malahelo kely an-dadabe anay fotsiny. Nanomboka tamin'ity 3 taona famaranana antsika ty nge dia tsy tonga mitsidika azy matetika tsy hoe mifanaoko hatramin'izay mantsy dia indrindra hoe rehefa faran'ny herinandro dia midina mifoana. Sady le mamela azy rereo igny tena tsy zakako e. Izy raha teoko efa manomboka me lehibe. Ny olana nefa be dia be mibosesika ao an-tsainy eo. Ka inona ary moa ny azo atao eo ry mahery a? Miaritra kely dia lahy kely e. Efa famarana antsika izao. Eny aroa za marina mbola tsy maheno na nahitana hoe ody any amin'izay misy anareo e. Fa misy antony anga tsy andehananao makany ohatra. Tantara lava be ny amin'izany ry mahery a. Eny raha marina dia tsy te ody any mihitsiny a. Satria fantatro ny zavatra nizoana any vao mody a. Tsy azoko. Fa manan'olana any amin'ny ray aman-drenao nga ianao ka? Ny olana ve moa tsy hisy foana e. Misy foana ny olana fa za mihitsy tsy te ody any ka. Aleo fa nolazaiko anao ary ny antony e. Hitanao vatany vao tonga any azy aho dia hikarakara ny fanambadiako ny draiko. Maninona? Karakara ny fanambadiako a. Fanambadianao? Eny e, eno ilo ny toyany e. Ndreniko moa izany dia tsy afaka niaro anahy mihitsiny. Na dia tsy manaiky ary izy tsy
tsy afaka maneho hevitra satria tsy dia fomba ny aminay loatra ny hoe maneho hevitra ny vehivavy. I olona mpanambadiany anahy io nefa olona tsy mifanatsahana amin'ny taona kokory fa izay fotsiny mahafinaritra ny zareo lehibe ao an-tanàna dia izay ny tanterahany. Tsy mananjoanao ninina izahay. Lazaiko anao ary ange fa nazao fianarako izao ary efa tena ady mafy vao tonga taty. Mba hafahafa koa nge izany fomba anareo izany ry saly. Ay ve mbola misy toerana manana fomba mampanao tena entitra be ohatran'izao amin'izao vaninandro iainantsika izao e. Enina dia zoma olona raha tsy mipetraka intsony. Eny e, faiza tokoa moa izany ilay tanàna misy anareo e. Toerana lavitra ny goudron be any aminay e. Lavitra ny goudron? Ie, tanàna mbola voadidina ala. Reny rano no manarona azy. Tsy hay izany fa any Betsylazaina. Betsylazaina? Ie. Ohatra. Tena ilay toerana ny tantarain'ny tatabe mihitsy izany. Ilay mifono tantarana mpalahelo ny zanany. Dia ho sanatria koa ve izany no anjoara tsy mitandrina? Raha ny marina dia tsapako hoe manam-pitiavana ny sahala. Telo taona izao mantsy izao no mifaneraserana. Finamanana ny netim-boany kanefa dia mivadika fitiavana ny dia ho diso avy amin'izany. Eny e, raha sitraka ny ray moa izany dia hay no mandamina an'izany. Io indray ianao dia efa tsy miteniteny sahady a. Fa manambara zavatra aminao nga izany teniko izany ary mahetra. Aka, tsy dia izany loatra ry zala fa mampitamberina zavatra ao an-tsaiko izany tanàna anareo izany. Akoatra mantsy dia nanana ny taizany hafa koa tadabe. Ny ray andro dia nanana ny fifandraisana tamina tovovavy tao amin'io tanàna io izy ary mifankatia tokoa zareo. Ratsy nefa fivarahany tantara satria tovofady no manambady kristianina any. Dia hatramin'izao mbola tsy hita ilay zanaka tadabe. Izany ange mahatonga miteny hoe tsy aza vela rera ao an-trano aho tadabe. Efa betsaka loatra ny sedra nahazo azo. Ie, marina izany volazanao izany ary mahery aho. Tena fady anay tokoa izany manambady kristianina izany. Ka izany no ay. Ary tsaroko tsara efa nitantarana ohatran'izany koa ny neninay. Ary raha tsy diso ny fitadiako teo amin'ny olona io koa nisy ny sanana ao an'izany farany teo amin'ny tanàna nisy anay. Ary izaho koa ary angery mahery dia matiavatra foana e. Afarany foana isaky ny verina fa mila manaraka an'izany fomba izany ondra tsy te ho faty. Fa fotsiny efa nitsodrano anahy neninay. Efa niteny tamiko izy fa raha misy mambabo ny fokany hoany dia aza miverina ny tanàna tsony fotsiny fa tokony hampilazana azy izay toerana misy anahy fotsiny aho izany. Eny e, amiko aloha tsy tokony hanao an'izany e. Fa dia ina loatra moa izany ny antony mahatonga ilay fady kristianina any ka? Toa hoe mampihena ny herin'ny zanahary anga. Isan-taona dia manao sorona indray tanàna miala faditra. Maloto mantsy ny sany zanahary diavin'ny kristianina. Ary rehefa tena nandinika koa ny aza dia tsy dia misy tombontsoa raisina akory amin'izany e. Satria ange indray tanàna ihany no manambatambatra vola hividanana omby manga ampiasaina amin'izany e. Nefa ireo enindreo tsy azo hohanina akory. Miala ratso amidy ilay hena dia omena mpiandraikitra ny tanàna ny vola. Miala tsiny aminao ry zala fa hidiana izao. Ekeko fa hoe tanànanao io ary misy ireo nahitanao masoandro fa kosa tena feno fomba ratsy loatra. Raha mandinika dia feno fanaovana tsindra azo lenao, fitiavan-tena, famonoan'olona, fanjakazakana. Nefa dia tsoroko aminao fa mifanohitra tanteraka amin'izany kosa ny andro Jesosy Kristy izay ivavahanay. Izany ve? Andriamanitra tsy hita maso izy fa kosa manome anao maimai-poana izao rehetra izao. Raha manaraka ny tidi sy ny lalàna ianao ary tsy mety mihitsy izany mandatsaka izany. Na inona antony fa avy amin'ny Jesosy ny aina izay ihany. Marina tokoa aloha izany e. Izaho ange fa elaela mihitsy ny nandinika an'izany e. Fa
ohatra voadotonyity fomban-drazana tsy nahitam-bokanyity fa raha mba mety aminao ary mahery a dia mba hampianaro ary mahery a ary ampafantaro bebe kokoa an'izany jesosy izany ohatra mba mahaliana namantsy ilay izy ny hevitrao teo koa ohatra mafonja be izany tsy avy-ty amiko ho fandresen-dahatra ry zala fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra andrasy fa aseko zavatra ianao ty misy boky baiboly ty mirakitra ny tenin'Andriamanitra ty ary marina avokoa izay ambaranao raha mahaliana anao ny hahafantatra azy dia ao fa omeko anao ty fakio dia iaino izay ambarany oder dadabe a aote fa tsy le mahery fiasany za ihany le ty dadabe a manahoana ianao dia manao na fahasalamana raha fahasalamana aloha dia isorana ny tompo fa efa mba mandroso me tsara ary mba sambasamby ianao tonga maraina sambasamba tsy zany re dadabe fa araka le fantataraiko taminao dia anao stazy any ambalamanambana indray stazy farany ataoko io mahafinaritra tokoa zany le roa fa raha tsy diso ny fitady tiako dia somary akaikikaiky mibetsy lazaina io tanàna lazay se io tsy zany mantsy fa zao rehefa marary ny olona betsy lazaina dia andro zareo no nitsabo tena kosa ny tena tiako mba hitandriamanse dia tsotra ihany tsy sanakitria akory mampitahoatra azy tsy zany mantsy fa malaza ho be dahalo itoerana io zany very dadabe ka dia mila maiko tsara se na izany aza dia ataovy ampahamarinana foana ny asa dia mba matotra fa efa lehibe se zao dia hodahiny jesosy hatrany se misaotra indrindra ry dadabe misaotra ny amin'ny anatra omenao ary aza matahotra ianao fa misy namaka efa mitaridalana koa nge ihany somary efa nisan'ny tompo-toerana mihitsy ary izy raha marimarina ary mahafantatra tsara izay pitsopitsony ihany tsara dia tsara zany anaka fa oka ho atsy ho adinony se le fomba fiteny hoe mpampisavy tsy masona taniny ka dia mila mailo an-tranonareo ary mihina fa tsy isy anjoanareo any satria jesosy kristy ilay mpanazava no mpitaritarana sy mpiaro anareo aotra vary indresaketo fotsiny tsika mianaka fa efa masaka koa zay le mangazo natokoko alaifa dia andao raha komany telo amby roapolo taona zao tsy nahitako ary tsy nahinoky resaka momba ny tata raseta tena malahelo mafy azy mihitsy anefa aiza moa zany ny toerana heveriko fa misy azy efa tapitra nasesiko daholo fa dia tsy nahitam-boka mihitsy zaniko dia sanatria ve ka hivanody izy tsy ekeny saiko zany ka mino fa raha tsy tafahoana mandritran'izay taona maro zay zay mety mbola hifanena ihany ray andro any ka mampalahelo loatra amin'ny fiainako dada raseta antenaiko ty tsy hita fotoana mangidy teo amin'ny fiainako ny sineny lozam-pifamoivozana iny mafy ny nandao zany velo asy tsy nahitako amin'ny mahery kely vao hery-taona sy tapa-monjy izy tamin'izany marina raha mifanena amikety zao ve dia ho fantatro ny momba azy aloha misy aloha dia alaetaeta ery amin'ny retsen'ny rivatsy aloha ny somary ohatran'ny mividy ranom-boankazo eto fa ohatrany tena tsy ohatrindrina mba mahazo ranom-boankazo mademoiselle kely ohatrina nataonao fa mahazo daholo ka ohatrina dimanjato ve mahazo arivo ohatrina vera zany tena marimariny dimanjato very dimanjato anaovy ray vera ary aloha ny azy zany
iny ary aroatra mba manjamanja kely koa za mivarotra zany Sany. ty ary mivolanao e saotra ary atray marina ohatra somary fizaka ty fizaka zany a pahoana tokoa moa fa efa mitaky ihany koa ny fahanterana indro tsy misy tsena kely ray andeha vidy labsy kely de vidy siramamy fa somary manomboka efa lany koa ny tahiry kely ka mety tsy ampy nananareo anikotrana kely intsony indrindra moa fa raha ho avy mahery ohatra saika atiniko tokoa moa tokony vidy voakafiako engane ka mba ampy reto vola kely ko aty atsikinako reto ohatra fa nakaiza koa ary le mpivarotra mandroso dadabe inona natao anao e mba saika anaovana siramamy atsasany ary de inona koa de lapsi am'le 500 totelo ohatra ohatinona moa zany ny kapoaka ny tony voakafe tony 2 ariary ohatra fa mba saika hiady varotra ary raha mety mba ataovy 500 sy arivo tena tsy mety dadabe fa efa miakatra daholo vidiny entana eny an-tsena ohatra ka tsy zany rehefa tsy ampitsomy mantsy ny volanetiko e za raha teo koa mbola lavitreto no mipetraka de mihitra kely amin'ity fitiavana kafe ty re ny lalana motoko tsy maintsy mbola andehanana tongotrako ka asa re raha mety na ahoana tena tsy mety dadabe fa raha anao ohatr'izany daholo zany mividy de ahoana zany mivarotra sao le andrasaiko anao raha matompo varotra tena tsy mba mandainga fa zava-marina no ambarako anao kanefa moa raha tsy mety anao de ataovy tapany ary aleo ary zay azony volanao ihany no atao de zay tena ohatra mampalelo ty rangaly be ty zany aiza vidy any lavitra be any hono izy monina kanefa de tonga ety mitsenako sa hoe zany tokoa zany ny fiainana ty ambany vohitra tsy mahafaty antoko anahy kosa aloha no manampy an'io aleoko mihitsy rangaha fidiko ny kafe de ateriko any am'izay misy azy any mihitsy ty rangaly be ty sady ohatra monja tanteraka mihitsy ny fokoko fa ohatrinona kay le tsy ampy tamin'le kafe teo mademoiselle fa aleo fa alohako ny vidin'le izy fa tsy maninona ka 500 ariary raha misea 500 ariary aleo fa alohako fa tsy maninona ohatra tena misaotra be anaka mba tsara fanahy koa zany raha olona raha ty fitiavako kafe ty mantsy de tena iraka Andriamanitra anampy atokoa ianao raso aloha hitodika mba hisaotra azy fa izy koa moa mifeno fotsiny le vidina kafe de lasa izy ohatra fa masoko feno mandrosa tsy feno varety feno ianao feno manana dadaseta marina ohatra dadaseta vito boribory tokoa ny tany le roa mofofo androany ray zay tena tsy napoziko hoe am'ty androany ty ny fanenaantsikako sady am'izay ty am'ty toerana ity mihitsy ve nahitako anao firy-taona ngery dadaseta ny tetiavako anao firy-taona ny ainako ny ngidy mifenana tsy nisy anatrao zao dadaseta tena mifono aminao mifono aminao raha sendra nahanadinanao hatram'izay fa tena hoe eny falo mifoko ry dadaseta isan'andro de mivavaka mba hoe ho tafahoana aminao foana kay androany kay le andro tena faly dada atray faly be tsy finiko sasanako ofino misy
zany afaleko salohana ka de tena tsy ompitratra tena faly afa nivaly ny vavako ary zay tsarovy tsy manometsy eny ansia hatram'izay mandraky ny ankehitiny zany antory sy any an-trano fa tsy vita ty etsena reny resaka tena faly dada tena faly be andao ary midira ato anatin'ity fiarako ty ianao ohatra fiarany senga ty de ana io atsika moa zany de andao tareto ny lalana fa tsy andro kery izy tongavana toerana misy anao ry dada andao fa torokosely lalana tena 3 taona tsy nifakahitatsika ry dada azany tokoa moa raha mbola toerana teto amin'ity manodidina ny tanànyity kosa alohany efa tapitrana sesiko avokoa fa de de tsy nahitako anao mihitsy ary magagangy edy tsy tao anaty eritreritro mihitsy ty tanàna anankiray ty fa tena lasa lavitra ianao ry dada sory fianomanana aza mamisavisa ny lasa tsony fa Antono avy no hobanjinina ny zava-dehibe aloha de so fifakahitantsika zao ndray tena marina aloha zany dada ary ono aleroa mba aiza moa le zaza nambaran'se hoe zanakareso felo miany tantara-piainany sy amantsy nandritra izay taona maro be izay te to tsy mahatsikaritra mihitsy hoe ahoana tokoa moa zany ny fifandraisany sy ilay zaza ny marina ry dada de tsy te resaka be loatra any amin'izany mihitsy satria tena mampalahelo atanteraka zany kanefa ianao moa manontany de tsy maintsy hovaliko ihany tsy hity le zanakay satria ohatrany misy telefôny namaniny koa zany raiso aloha ary aloha niraisiko vetivety de fetsika miresaka dadabe de zako aloha de jerele mangazo kely ao tokoa tsy maninona ka allo izy indrindra ka ahoana tsara ohatra aiza tsara le toerana analamanamba analamanambana eny ary eny ary fa zao de zao de ho avy ka ok efa miala ty mihitsy tena nisy ny azo tampoka ary dada fa tsy maintsy manatitra fanafody any amin'ny CSP2 analamanambana fa de tsy maintsy mandeha hony ako zany niraky ny lehibe de tsy maintsy atao mandehana rehefa ny tompo ombanao zay aloha fa de tsy maintsy tena amitan'izay asa zay ary dada ara fa de maherezy andry dada na izany ary aloha de mba ataovy kely any ty mangaso kely mba efa nikarakarainy dadabe ty aloha fa aka anankiray fotsiny fa tsy maninona dadabe ndao ary tonga ty amin'le toerana ihany saiko raha ny fahitako an'izao aloha de tena be fatifaty satria vatany vo tonga teto toerana zay de tonga nanatina sady ireo olon-dehibe zay tsy fantatra hoe anao inona loatra fa de hijery sanady ady fotsiny mahakasika nyty asy ty na eny koa hoe tsy hita toerana mandritry ny ray volany dokotera Rakoto Malalaka tsy maintsy ny tenako zala no miandraikitra ny fitsaboana azonay atao aty izy koa moa tsy avy hatrany dia namantana taty fa mbola hitsidika ireo ray aman-dreny any be tsy lazaina eny aleo aloha alamy manentana sy ny fitaovana rehetra dia miandro olona zay ho avy ary ny sofiko ve milalo talovana sa inona zany tohatra mahay feona vahoaka mirodorodo be zany ako tena reny ary tena makatinga izy zany ary misy marary koa angano tohatra ny misy olona lanjaina amin'ny lamba sy bao iny
ary to tena matazana ny sala koako ary tena mety olona ao an-tanàna ny reto zany. Mandrosonareo tompoka fa ina naza n'ity olo ity? Hitanao, nisy nanafika ny tanàna misy anay dia voatifitra teo an-kibony izy nandritra an'izay fotoana izay. Zany ve? Tena niezaka nanao izay azoko natao ihany fa nanala an'io baly kosa aloha tsy sahako e. Nieritreritra hitondra zany andrenivohitra izay fa efa be loatra angeny raha very aminy e. Zany ve? Alolo jereny e. Mpiandraikitra nyity tanàna ity mantsy izy ary efa lehibebe ihany koa ny taonany ary tsy maintsy eto no tena hitondrana anazy. Mino fa afaka manala an'io ianao ry mahery. Mino fa sa manala an'io ianao. Manitra. Ahoana moa zany naizako an'izany ry sahala? Mahery infirmier izy afa-tsy dokotera na profesera mpandity. Mba ataovy re izay azonao atao e. Sika ty ambanivohitra nge tsy misy dokotera izany na hoe infirmier izany fa izay miasa eo dia mpitsabo daholo e. Na ny mpampiteraka koa azany. Ahoana re zany e? Fa eto aloha izay mba hitsaboana nalàna an'io baly io ireny mba handrasana e vahoaka aminao e. Fantatro hoe mbola tena tanora tokoa se fa mety hoe tsy hanana traikefa amin'izany fa fotoana koa nge izao ianarana e. Moa ny fiainana koa fianarana raha teo. Jesosy, tsinitsinina malona fahaizanao. Fitaovana ihany koa ny ampelantananao saingy be dia be ny tahotra tanatiko. Ary indrindra raha vao mandrefa hoe olona avy eo Betsy lazainy reto olo reto tena alahelo mameno foko. Jesosy, ianao nefa minampianatra hoe asosolo rasy dia manangana faina avy eo tampon-dohany izany. Raha sitrako tompo dia ampio zao re ampandroso tany efitrano ato izy dia olona roa ihany no afaka miditra ato. Zay ry sahala, ianao ny ray dia aleo ny rehetra mba ho ety ivilany ihany miandry. Ndao rery mahery vonjeo tena marary loatra izy hoe tena zay faraherinao atao hoe ianao neny fanatenako anavitra. Milamina aloha ianao e, milamina aloha ianao dia mitony tsara. Tsy zany mpanasitrana na hoe za koa fanantenana fa ilay ambony any tena fanantenana sy mpanasitrana. Azonao zany fitaovana fotsiny ihany io e. Vonjeo e aza sitomina e mifona re e maya e vonjeo fa maya e vonjeo re ulo maya e vonjeo e tena mbola tsy manasa akory nge za dia efa miretirety be izy. Vonjeo e aza sitomina re e fanahy izy zany mifona re e zay misy mifahitako azy. Maye mila vavaky tsika fa maye zay mety mampijanona an'io dirediredin'io miady amin'ity vola izy. Vonjeo dia ahoana natao mahery mila vavaky tsika va. Andriamanitro, miantso anao mpanomponao ankehitriny. Vonjeo re ty olona ty Jesosy mamela ny ianao ny fanahy ratsy sy miasa ao anatiny Jesosy. Roasina ny anaranao ny fanahy ratsy izay mandoro anazy ny fanahy ratsy izay misikina anazy. Roasina ny anaranao Jesosy Kristy. Miala ny asany devony, miala ny asany Satana. Jesosy vonjeo ty olona ty. Zay fa nijanona zala. Ary aloha izy loha kaina kely. Jesosy aloha izy loha kaina kely dia fetsika mirosa ny fanalana an'ity baly ity. Efa tsy maninona ntsony io e, tsy maninona ntsony io. Bebe efa manao ahoana ianao zao? Efa tsy maninona e. Efa tena nyaina mafy indrindra tamin'ny fiainako. Misy bibibe manantona mitondra lefina be ary misitona nalefa tao amin'ny lavaka feno afo miredareda tawa aorina telin'izay nefa dia tsy nisy zavatra nataoko loatra fa nisy tanana sitona dia afaka tao amin'ilay afo dia izao taitra izao. Zany ve?
ny tena marina tompoko dia izao ny atany fanahy ianao teo raha izany filazanao azy zany dia efa tena tany amin'ny elo mihitsy ianao fa ny tanàn'Andriamanitra no sitana anao dia Jesosy io tena misy ny fahaverezana any amin'ny elo ianao zao miporofo nahita tsara n'izany mbola famindrapon'Andriamanitra mbola tsy nahaverenao tany mbola tia ny bebaka ianao ary zany no antony mbola tsy nahafaty anao fa mbola mahavelona iananao somatsara ohatran'izao fantatro ny fononao tompoko ary tsy salasala ny teny anao fa fitaka izao rehetra izao dinio ange dia fakafaka ao ny zava-misy eo an-tanànanao izay lasa rehetra ny seho teo ahatrizay dia anjaranao ny mandinika raha teo afaka miketra-pahotany ianao dia mibeba fa mbola misy ny fotoana manolora teny ianao an Jesosy Kristy ary atolory azy ny fiainanao fa mbo aza mangatakandro tsony zao bebe melohan'ny analatsika ny baly eo ato aminao dia misy teny tiako ambara aminao averiko aminao mazava tsara fa tsy zany mahay be na mpanasitrana fa Jesosy Kristy irery ihany dia zao le teny ary raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hainao any an-danitra ka amela ny elony ary asitrana ny taniny hitanao zany bebe hitanao zany teny zany ao amin'ny boky ny tantara faharoa ao amin'ny toko fafito ka ny 7:7 ary zay le teny velo tamiko hoe hatrizay hoe vera ratsy mibebaka tena nenito hoe neniko nataoko hatrizay tena mifona ibebaka tena marina daholo mihitsy zany volazany mahery zany raha bebe fotoana zao elana amin'ny ratsy fanao rehetra malalaka ny lalana mampifandrehanao sy amin'i Jesosy enare menatra ratsy menatra tena aminareo fa tena resy tao anatin'ny ady mafy natrehako teo no natsapako fa natao inona ny fahaizan'ny olombelona dia tsy nafaka fa tena erin'izany Jesosy zany tokony namonjy ary na izao aza ny mahazo ady mahatonga saina hoe tsy tombo fahefana amin'ny zavatra rehetra enina dia ny fofony haiko aza ny sasany dia tsy nahefy izany fa miasa tokoa Andriamanitra tsy afeniko anareo tsony fa ny marina dia tsy dahalo no nitifitra fa Andriamatoa mpiandraikitra rahalahy manana maninona kakay no fiakarako ambara tonga ny rafitra ka tsy zakan'izany fialonana toto zao menatra an'izao Andriamanitra zao be loatra ny ratsy vitako zao raha ty mety mbola amela ave zany Andriamanitra zany mbola amela tokoa izy bebe fa zao efa ela nge zay raha tanàna no efa te hiteny aminao amin'ny ratsy ataony ngaralay manana iny fa zany hoe ny tena moa vehivavy dia tsy afaka ny aneo hevitra ary fotoana koa zao tokony elantsika amin'izany fomba ratsy zany tsy aloha ve mba hanana fahalalahana amin'izay ny tsirairay ianao raha teo koa ty hompiandraikitra ka zay teninao dia henon'ny ray tanàna enary iezaka anarina zay tsy nety nataoko hoe tena resy lahatra amin'ny zavatra maro zay raha ty zay zao bebe raha misy mpanota amin'ny bebaka dia misy fifaliana lehibe any an-danitra any fa okizay zany resaka zany fa andao alohantsika rosan'ny fitsaboana amin'izay matoky an Jesosy fa mbola ilainy ianao anarina ny tanàna misy anao io fa to misy inona teto tanàna teto fa ohatra mivory vahoaka be toy izao fa misy inona kazafady teto hoe naratra be voatifitry ny dalo tany tanàna reny lehibe anay dia izy ny tsabonao zany fa nga misy dokotera moa ato zany zao ka reko mantsy fa ohatrany hoe namonjy fiofana mandritra ny ray volana dokotera raha koto malalako
Ie tsy ao tokoa izy fa zany hoe misy infirmier vao tonga mihitsy ao dia izy no nandray tanana anazy aloha ary tafavoaka ny soma tsara ka ary tena manana fahasahina koa nge zany olo zany mahavita tsara ny asa mpitsaboko zany tokoa matsiny aty ambany vohatra aty tsy misy sokady zany fa tena mpitsabo avokoa zany mihitsy tonga ary dadaraseta arapaina zany tonga soa fa zao alohany avy aloha ny dada ty tataraiko zavatra mahavariana sady mahafinaritra be eny arafa te aleo ary ipetraka mihitsy maka aloha ny dada siza mihitsy tataraiko an'le izy lasao ary ambarao ny fofonety setany aleo fa ambarako tsara mihitsy ary zao dada rehefa nandeha tany analamanambana tany ary dada tena hita zavatra mahagaga be mihitsy atany zava mahagaga zao tovolahy kely infirmiera navita nalabala zany misy olombe voatifitra zany tao an-tanàna dia tena io tovolahy kely io nanalambala tao anatiny fa tena tafavoaka ny soma tsara ry dada sady amin'izao koa tena gaga mihitsy ny tena zava-misy any satria dia sady salama tsara ny olona njeny raisiny tovolahy io le foampala salama tsara mihitsy izy fa taiza aloha le pala no niditra teo amin'ny vatapehany teo amin'ny vatapehany dia nakana teo ampaforony aika mola izy dadabe teo amin'ny kibo fany ihany iny zanke tempakake dia ahoana ny hafarany ka gaga mihitsy ange ary dadabe hoe zany ve ny zava-misy any ambany vohatra any mampalahelo tena miady rery zany ny mpiasa amin'ny fahasalamany nefa dia ety andreny vohitra aty nge dia mifangongo ao daholo zareo fa tsy mba misy hoe mba miparitadritaka zany dady ataoana mofa tsy mba misy makany ambany vohatra zany mihitsy ka io tsy fandry-palemana io no antony ray kenekely zareo hidina any ambany vohatra ko fa na izanona tsy zany aramo dia tena mahafaly azy zany fofoambarany sesany ka zao anery fianomanana alohan'ny nandehana ny semasy dia efa mba saika hiteny ihany semasy mo maika raha teo fa io infirmiera kely lazay sy efa mitsabo io ane dia le taizako tato ihany zany zany tokoa hatramin'izay nandehana ny se dia izy no niara-ny aina tamiko teto niaraka nikoka ny mamy sy ny mangidy ndray ary tena fenon'andriamanitra soa mihitsy nge zany fiainanao zany dady tena tsy naposiko hoe taizanao iny fa raha tsy zany tena ny vakalala bebe kokoa tany zay fa amba ahoana alohany zany fakahitanareo mianaka raha ny fakahitana indray dia indrisy tantara somary mampalahelo ihany kanefa andraso fa fitipitiny komse ihany ndray andro rehefa andeha tsena eny Antanamanga dia mahita olona maro tangorona dia tsy naharitra moa ny tena dia nidina nijery fotony dia maromaro ny olona naratra tao anatin'ilay fiara fa io zaza io no hitako tao ihany koa fa nisy lozam-pifamoivoizana zany tena zany dia zany tokoa resy nisy fiara nitondra olona avy any andreny vohitra ihany hidina tia tanàny dia ohatrany hoe tapaka angany isatra dia verina kelelile zaza aloha tsy fantatro loatra ny taonan'io zaza io tamin'izay fa rehefa no ampitaniana ny anaran'ny ray aman-dreniny dia to mbola tsy nahainy telo loatra akory ny anarana izy ko
nanontany avokoa ny olona fa tsy nisy nahafantatra izay momba azy ka rehefa volandamina teo moa ny zavatra rehetra dia tsy naharitra fa dia netiko nanaraka izy dia sorana n'Andriamanitra lehibe fa zao izy tonga amin'ny toerana izao aory dada ianaka teo amin'ny toerana tana mangy mihitsy angery dada ny tena nisy ny lozam-pifamoivoizana nazo any mianaka samy fe ary teo any koa nahitako an'ilay zanako farany fa somba misy sary lohany any amin'ny dadabe andro hoe sariny tamin'ny fahasasany ary firy-taona lasa nitangany zany sabo eo amin'ny firesany 3 taona lasa raha sary indray dia misy tokoa ato alefa atseminitsy tahiry tsara itsy no misy ny sarinay fonio zazalakelo teo amin'ny 3 taona teo eo zany ny andriny tsy dia niova loatra fa ohatraohatra n'le fahitany sy asiny ihany afaka ilay dadabe io zany albômy zany alohany andraso ary andraso fa alaiko le tahiry tsara ity aiza hoe ity le roa ohatra Andriamanitra ohatra iny ty mampiporopaka ny sena tena izy io ry dada tena izy ry tataony tena le zanaka io ohatra zanaka tena misaotra anao fa tsy navelanao verivery foana ny taranako nataonao teo anilan'ny dady izy hatramin'izay ary tsy misy fampianarana mendrika ho azy raha tsy teo dady tena faly tena faly loatra tena faly tsy talako mifoko ry dadaraseta tena misaotra anao afa mameno mibanga tao amin'ny zazy io ianao inona moa le roa no tokony isoranseany amiko ny amin'izany soraka ianao ry dada tena andeha le Andriamanitra mpandahatra endry no iankohofana sy anaterana amin'ny fisaorana fa mbola tsy miova izy fa Andriamanitra mahagaga tsy tagatiany saina ny fomba fitondrany ary dia tena miampy anko ny hafaliko fa zafy keliko ihany zany maheriko tena faly ary dada tena faly ary mahafinaritra dia niraisiko toy ny zanako ihany koa izy toy ny ohatrany natao conseil ihany no nandraisako azy ohatra zay marina akory zany hafaliany mahery raha mandre azao fofo mahafinaritra zao tena faly ary dada tena faly ary tena tiavako mihitsy atongavany rapitso zany dada eo anakanya tena mahitako tena hoe ito lay zanako izay nitadiavako hatramin'izay ny fiarahateko mo misy say araka amiko hoany ianao dao le roa tena metaetana loatra mila tsotana mihitsy zany foko zany zany hoe hitanjanako zany raha teo zao velo dia tena faly tokoa izy mahita an'izany hoe lasa mpivavaka be sy tia famarinana ny zanako ary mbola nahazo an'izay fianarana zaza azy koa mahagaga tokoa zao Andriamanitra zao ka na dia nandalo loasa aliko ny fahafatsirana azy amin'ny fiainako dia tsy nanary azany izy miahatra amin'ny ankonako izy tsy navelan'ny overiny zanako fa dia nampitoeriny teo anilan'ny dadaraseta foana inona no amaliko an'izao fitiavanao zao tsy soa eto amin'ny CSB toena aty aloha ny tonga dia hiditra ato mihitsy Oderse
Ramatora zafy ty marary matory ty ary tena vomafy izy zany mazavy zao fa izy le olona hoe voampala no tsapon'ny zanako izy nanolotra ny ain'ny zanany tamin'ny fitsaran'ny olona kanefa ty indro indray ny zavikeliny ihany no manavitra azy ankehitrindry zany tokoa le hoe aza mamaly ratsiny ratsy fa mivavao azy feno manana ve io tena za mihitsy ty ry Ramatora zafy manatona azafady misy resaka kely ho teneniko anao hoe tena mifona aminao anaka tamin'ny ratsy vitako rehetratr'izay tsapako tokoa fa nanao fahatsoana maro teo amin'ny fiainako neniko avokoa reny nefa mifona teo anatrehan'i Jesosy Kristy ko satria nanao azo Andriamanitra tsy nisy dia voninao anarina ny lasako mamelary raha sitraka ry anako sorry Ramatora zafy tena tsy mitahiry alahelo aminao zany mihitsy satria efa manany antenaiko ankehitrindry de Kristy zany na toy inona fiainako dia matoky azy ary fifaliana lehibe ho any mandre vavanao manonona an' Jesosy Kristy mino fa efa niova marina ianao ary tany mafy izay anananao mba tsisy akany sady boninahitra aho ary sarao zay aparitao amin'ny ratranana ny vaovao mafaly misaotra anaka misaotra indrindra ray ve misy vahiny ato ohatra dada be marina mahery fa mifankalala angamona reo rehetrreto no ohatra mafanafana zany ny resaka aroary dada be ino am'izany no natongavanao aty mifankalala zay anaka santy koe ka sono izy ro mahery misy antony lehibe no nahatongavako taty ary aleo tonga dia hotsoroko ny resaka fa misy ina ry dadabe milamina tsara rosy dia mitony ka avy atrano dia hotsoroko ny resaka izy no rainsery mahery maninona ry dadabe no zany dia zany tokoa izy ve ny raiko izy no feno manana sanako tsy azoko nge zany ry dadabe mbola ho azo se andry rehefa azavaina ely izy no rainao anaka ale notantaraiko sereny dia tantara mpiaina ny rainao sy nyreninao ihany ay ve renydretriny ry dada za tokoa ny rainsery mahery ary rehefa tafasaraka nandritra ny taona maro sika anaka dia hito amin'ny manoloananao vonina ameny no fotoana rehetra izay tsy niarahantsika hatramin'izay fa vonina tena hoe hifankahita aminao foana misaotra petsaka ry dada tena faly tena faly koa ary azao manoloana azao zany ny zanako velonanto tsy takosozy ambary tena tsisy azoko ange zany milamina aloha dia mitony tsara raha azoko tsara zany dia izy mamaneny eny anaka mitaizany velo reniny se ay ve tsy takosozy ambary feno enatra amin'ny fiainako lay zaza nozonto nanaparaky ny heriko sy ny saito no nanavitra ankehitriny nitarika tamin'ny fivavahana marina izy ihany no any naresy lahatra menatra anareo menatra manaritra anareo eto ary raha ny marina dia tsy mendritry ho velona itsony ara ny raha tsy vitako teo anatrehanareo okizay bebe tena faly loatra ay ve ka mbola velondray ahy ary sambatra fa manana ray robe zao dia teo dadabe dia io koa dada
Tia aiko mbola nisy any bebe koa tao. Tena faly ankehitriny. Tena tsy hitako izay nehoky ny hafaliako ry dada. Misaotra anao a Jesosy a. Tena misaotra anao Andriamanitra fa ianao no nahato izao a. Tsy navelanao diso anjara tamin'ny fitiavan-dray a. Ary tsapako ankehitriny fa ianao no tena ray tsara indrindra. Ray tena tia saingy nampianao anankiroa izay soloterana anao. Nanampy aho teo amin'ny fiainako. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra fa telo ny raiko ankehitriny. Tsy navelana ho kamboty mihitsy ary izay. Ary ianao ry bebe a, na inona vitanao tamin'ny lasa dia mamela anao a. Mamela anao ary bebe a. Satria izay fampianaran'ny dadabe iray izay tsy mba mety ho adiniko mandrakizay n'aiza misy a. Dia ny hoe na iza manao ratsy a, na iza manao an'izany dia miezama nisy sosy mivavaka ho azy satria izany ny sitraky ny ray. Raha mbola teo ny renao anaka dia mety valy tanteraka izy mahitantsika mianakavy mifamela heloka toy izao a. Ary ny zavatra izay tena mahafaly ahy dia tanteraka ny nofinofiny tamin'izany dia mba ahatonga ny se ho maherin'Andriamanitra. Izany very dada. Izy esanjoro sy tsy nanao zava-poana amin'ny fitoronana filazantsarany Jesosy Kristy. Na dia teo aza ny sakana sy ny zavatra maro samihafa atao amin'ny fiainanse dia mino fa tena tsy nataony se ambany zavatra ny fitorinany filazantsarany'Andriamanitra. Ary ankehitriny dia tsy takatry ny saina ny fitantanany ray. Ray ny telo Diam-peniny Narindra Rabary Joel. Ireo manome aina ny tantara Dali, Lucienne, Douda, Michela, Liva, Lyrika, Faly, Yardine, Lalisson, Priska ary Mamy. Mandrindra sy manatontosa Oliva Soa Rakotony Irena. Mandray sy manambatra ny feo Danielson Rambelo Mazary.